Endriavana iresaka trano moa zany mikasika an'izao hoe resaka fanjakam-pisorona izao satria toedra raha politika moa zany resantsika teo toedra raha pirenena zany hoe zahay fanjakam-pisorona zany tsy manao politika oka zava ny resaka raha resaka politika moa zany ny resahana de tena fantatritsika tsara mihitsy fa hoe politika zany hoe misy zavatra tsy aminazy zany hoe politika zany izy efa mazava be zay hoe resaka hoe politika zany teny zany fotsiny de efa mazava fa iresaka mikasika ny fanjakam-pisorona io fanjakam-pisorona io ny riavany rava mijoro eto Madagasikara tsy mila mangataka fanampiana avy any ivelany tsika araka le niteneniko teo ny zavatra eto Madagasikara fotsiny ampy atsika vahoaka malagasy ny any amin'iny faritra Marivoa iny zao tena mavoka bary be ny any Ambatondrazaka rehetrarehetra any mahavatsy atsika malagasy tsy misy tany eto Madagasikara ka tsy mamboly vary raha vary satria zay moa ny foto-tsakafotsika malagasy de zay ny resahako eto io vary io tena hoe io ny foto-tsakafotsika nefa tsika mavokatra vary be da be tsy mila manafatra avy any ivelany tsika resaka vary zany na inona zavatra ahodina atsika eto ny manana orinasa manodina zavatra maro ka raha io fanjakam-pisorona io no mijoro tsy mila fanampiana avy any ivelany tsika malagasy ihany ny fananantsika eto Madagasikara ihany mahavelona atsika sy mahavoky atsika zay ny le fanjakam-pisorona ka de manentana atsika trany aho ndao atsika riavana tena hoe anoana an'io fanjakam-pisorona io ary tena hoe tsy safidy resaka republikanina tsony tsy safidy an'ireto olona le mpandainga mpanao politika reto milaza lainga fotsiny ny ataony zareo fa tsy hoe kory hoe manatanteraka ny zavatra teneniny vavany zareo pitary baty vilambava hafa ny tondrony vava hafa ny zavatra atao ka de zay ny mahatonga anao hoe ndao fanjakam-pisorona ihany ny vahaolana riavana fanjakam-pisorona ihany ny vahaolana fa zany fanjakam-pisorona zany tsy misy fitiavan-tenan'olo vitsy za moa zany efa niteny foana matetika ambetiny resaka foana zao resaka zao hoe zahay ary hoa olona avy any faritra samihafa mitambatra zany hoe avy ato aminay satria ny fanjakan'Andriamanitra moa de tahaka ny voatsinampo ny baiboly de zany hoe olona efa mandeha anarivony zany zay no resy lahatra am'izao fanjakam-pisorona zao de ireny olona anarivony reny apôstôly Marika Tatandrazarery any no mikarakara sy miay ary tena mitambatra zay rehetrarehetra miary tanteraka ny vahoaka malagasy zay rehetrarehetra samy misakafo ohatranareo rehetrarehetra ihany koa ka tsy misy vahaolana io raha mbola te hijery tsika hoe ahoana marina ny olona hijery an'ity firenentsika ty tsy isy ankoatran'ny fanjakam-pisorona na de hiezaka hifidy atsika na de anangana olo iza atsika tsy misy ankoatran'ny fanjakam-pisorona ary nataoko ohatra zao ohatra hoe mpitondra fivavahana hafa nitondra eo mbola politika ihany fa zany fanjakam-pisorona zany zavatra hafa zany ny republikanina zavatra hafa ary zany mahatonga ny apôstôly Marika Tatandrazana tsy makany Antananarivo hoe mameno dossier izy hoe za ilatsaka filohan'ny Madagasikara satria zavatra hafa zany fanjakam-pisorona zany fa tsisy idiran'ny resaka republikanina ary tsy mila hoe kory zany hoe andao Andatsabato ifidy any apôstôly tsy zay le fanjakam-pisorona fa fanjakan'Andriamanitra io ka de ndao riavana atsika mba tena hoe hanaiky an'izay fanjakam-pisorona zay hijoro eto Madagasikara satria zay ny vahaolana farany ho an'ity firenentsika ity ndao hofoanatsika ndao tsika tsy hifidy an'ireto mpanao politika lainga mpanapotika firenena reto ty tena fa tsy mijery ny tombotsoan'ny hafa reto ndao tsika naisotra andreo ary ndao tsika tsy andany am'ireo tsony fa andany tanteraka am'izao resaka fanjakam-pisorona zao zay tariany apôstôly Marika Tatandrazana mankasitraka ty